Faly miaraba indray tompo klasy tompo vavy fandarana solanga eto amin'ny vaovao 24/7 araka ny fantatsika araka nefa nambara omaly dia Andriamatoa Clément John no vahintsika. Miaraba tompoko. Faly miaraba tsika mpanaraka ny solanga amin'ity andro ny 29 ny volana febroary ty. Ya. Ianao dia mpitsara efa misotro ronono. Zany hoe malalaka tsara ianao zany no resaka. Malalaka. Iny ny fahalalananao koa na mbola perinasa azy ianao dia tena tsy nanana mihitsy tena mahitsitsy fiteny. Tsy fantako ary tsy haiko ny miaro zavatra tsy rariny. Zay ny. Inona le tsy rariny nefa ianao mpitsara? Zavatra tsy manara-dalàna ohatra. Misy satria ny amin'ny mampitsara anay moa zahay dia mpitsara ny mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana. Ary mitsara koa ny fihoaram-panjakana zay fihoaram-pahefana zay ataon'ny mpitondra. Mpitondra fanjakana ihany resahanao fa na ny olon-tsotra fotsiny koa zany. Ny olon-tsotra tsy zahay mitsara azy fa ny olon-tsotra no mitondra ao aminay ireo tsy fanarahan-dalàna zay hitany fa ataon'ny mpitondra dia ao amin'ny filan-kevim-panjakana no na ny tribunal administratif no mitsara an'izay. Dia ona Clément John. Inona no mibaiko ny mpitsara? Ny lalàna tokoa ve sa ny sainy sa ny vola? Ny mibaiko ny olona tsirairay ny sainy aloha. Ny fahaleovantenan'ny mpitsara tsirairay dia ao anatin'ny sainy. Fa raha vao miala amin'izay izy efa zavatra hafa. Ny manaraka an'izay dia ny lalàna. Ny lalàna ihany. Dia mizara roa moa ny mpitsara, nisy ny mpitsara mpamoaka didy, izay manana fahaleovantena malalaka tokoa, tena tsisy afaka mibaikony. Dia misy ry zareo ataon'ny fampanoavana izay eo ambany fifehezany autorité na subordination hiérarchique manana lehibe mivantana izy. Izy ny lehibe ny mivantana amin'izay? Ny fanjakana, ny ministère, ny ministre, ny procureur général ny cour suprême sy ny procureur général ny cour d'appel, ny procureur reny zany ny mandray no afaka manome baiko azy. Fa le mpamoaka didy tsy mandray baiko amin'izaniza. Tokony mandray baiko amin'izaniza zany zavatra rehetrarehetra zany efa tany amin'ny andron'ny Portosy tamin'ny 76. Na rapport d'activité na ny programme re tsy azo omena ny exécutif. Misy note zay tamin'ny 1976 na mafisy ny ministre Georges Thomas Ndrenjafo hoe tsisy lehibe nareo ankoatrany ministre ny fitsarana. Zay. Tsisy zavatra azo takin'ny exécutif amin'ny mpitsara zany. Fa nefa mitaky an'izay ihany ve mahatsara ve ianao misy fitakiana ihany atao misy. Misy. Dia rehefa misy izy alefanao an'le noty. Hoe reto ane misy noty ke noho zany tsy afaka mamaly tsy afaka manome fahafaham-po anareo amin'ny zavatra angatanareo aminay io zay. Dia efa nisy kavy nahazo anao hoe tsy maintsy alefanao aty io na misy tery-vaimanta ve mahandro? Tsisy tery-vaimantaka satria tsy maintsy an-taratasy le izy tonga any aminao omety io ny programme d'activité nareo, omety ny rapport d'activité nareo. Dia anao amin'izay zany manoratra hoe araka ny taratasy tamin'izao nangalatahanao an'ity dia reto misy noty tsy mandefa an'ireo aminareo zahay fa tian'ny lehibenay. Ny fanaovanareo an'ity dia efa manomboka fitsabahana amin'ny raharam-pitsarana. Donc zany miankina amin'ny mpitsara tsirairay aleo tena ve izy sa tsy te aleo tena, rehefa tsy te aleo tena izy dia ny anazy zany. Dia inona ny manomboka amin'ny note de service ka hatramin'ny lalàna mipetraka ny fanaovana fahaleovantena ny fitsarana. Fa misy mandika mandika ihany le izy. Misy mandika. Dia misy lalàna koa ve mifehan'le izy hoe voasazy ianao? Zay ny olana amin'ny raharam-pitsarana mako. Satria raha misy ny lalàna voadina amin'ny didy zay avokany dia ny zavatra tenenina amin'le olona dia hoe mampiakara anao rehefa tsy nahafapo-anao ny didy. Zay. Dia mampiakatra. Mampiakatra. Dia raha mila fa mahay tokoa anao hoe misy faute professionnelle tamin'ity didy ity dia zay anao vao misaisir ny autorité ambonina conseil supérieur de la magistrature. Dia midémontrer anao hoe amin'ny maha faute professionnelle amin'ny maha diso an'le zavatra nataona. Zay mila olona mahay zay. Mila olona mahay zay. Matetika atao amin'ny conseil d'état ve mitratra an'izany mihitsy ny hoe tena faute professionnelle le guide nivoaka.
ny professeur ny ao amin'ny conseil d'état moko juge collégial amin'ny tribunal administratif juge collégial tsisy manapaka mpitsara anankiray manapaka zany fa vita ny étude ny mpitsara anankiray de oentiny eo amin'ny instruction iadina hevitra ny mpitsara rehetrarehetra samy manome point de droit sy ny kitsikerany amin'ny étude-ny ka kely zany ny risque miafiny zay sa paille de maso zay le samy manome point ao amin'ny fivoriana mbola amin'ny instruction ay ny tena adevitra mantsy de eo fitsarana Andriamatoa Clément ny tena mandeha ny kolikoly resaka kolikoly alohantsika sarotra provena moko amin'ny filazako azy manao hoe ohatran'ny volany mena sipa tsy ary nisy vavolombelona ohatran'izay koa ty raha mikasika kolikoly ty de fa ry zareo any amin'ny Biancospak no mahay ny fomba fa nadedendry zareo azy fa tsisy olona handray kolikoly ho isy pirofo zany de à partir ny zavatra miseho no kaona ny mahatonga an'le hoe mamoaka zao reny hoe transparency internationale de aizany misy ny tena kolikoly de ao amin'ny fitsarana ny tena voalohany ahoana ny anaporofondro zareo an'izany tokotrany ary araka ny doléance azony zareo zany mety marobe ny doléance azony zareo any de miverinatra zay fantaniko voalohany hoe lalàna sa ny vola sa ny saina no ny saina oa ny saina iny efa navalina fa tsy miteny le vola zany raha ohatra hoe tokony teny zany de any amin'ny didy aboakanao fanaraka amin'ny lalàna sa tsy mifanaraka amin'ny lalàna eo ny ahitana fa ianao ve tamin'ny anao mbola amperinasa efa nisy tentative nataon'olona taminao Zatsy ny tany anao nanao ohatra zao tamin'izao président tribunal administratif ny Mahajanga tamin'ny fifidianana tamin'ny 2015 de lazain'olona hoe tokony resaka ny lalàna mikasika ny fifidianana amin'ny communal tsy afaka mampiakatra ny faharoa na fahatelo raha misy fanafoanana ozy ka nivadika ny vokatra nouvelle élection de ahoana ty de ozy ny za miresaka am'le olona rehefa miantso ahy izy de fa photocopieko ny didi iny andinin-dalàna iny de rehefa iresaka an'izany atsika ho alohaka an'izao amaly vakio ty de mama ty vele izy tsy azo ovana tsony ve ty io inona ry ny fomba ialanan'io zay zavatra ohatran'izay any le olona ny azonao resena lahatra ihany fa nanano nitondra kolikoly mbola vao miresaka problème fa azonao an-tsaina hoe izy kolikoly ty raha raha ty fa zay ka zay nitondranany le texte amialoha hoe tiany ny fianahy donc tsy tokony ho resahantsika ny zavatra mikasika ny vola amin'ny Clément ve amin'ny maha-olona fitsarana anao ty kolikoly ty ve azo resena sa tsy azo eto Madagasikara miankina amin'ny tsirairay io ny fiarahamonina mihitsy zao amin'ny zavatra misy eto amintsika raha misy olona anankiray manana raha amin'ny fitsarana izy tsy hidana hoe aiza ny mpisolo vava inona ny lalàna miatra amin'ity fa ny zavatra teny hoe iza ny namana ao mahalala olona amin'ny fitsarana ve io resahana généralité zay ka zay zany zay toetsain'ny fiarahamonina amin'izay no isany tokony edivana koa ary tsy eken'ny olona mihitsy ianao raha milaza zaho na mahalala olona ao fa za tsy hitondranao tsy resaka an'izany tsisy olona hanekenao am'izany zay zany ny amin'ny sampandrarany rehetra amin'izao fotoana zao raha manaraka tsara atsika zay ny olona manana raharaha fitondram-panjakana na amin'ny sampandrarany-panjakana tsirairay zay ny fanontaniana no apetraka n'olona hoe iza ny namanao iza no azo resahana mila mahalala olona zay zany kolotsaina tokony ho alana koa zay fa tsy hoe tena mandeha le ady ao amin'ny fitsarana de mandeha ara-dalàna le izy de misy resy misy mandresy zay fotsiny tokony ka ao amin'ny fitsarana tsy misy matchenil zay tsy misy matchenil ao na misy ny anankiray resy anankiray mampandresy fa aty amin'ny procédure mandra-pahatongany amoahana didy eo no tsy maintsy mitovy ny fehinteny ataony tsirairay raha manao anankitelo ny anankiray tsy maintsy mpanaovanao telo koa ny ata zay de eo amin'ny fitondrana ny procédure mitovy ny hitondrana ny mpiady tsirairay fa rehefa any amin'ny didy izy tsy maintsy mirona
amin'ny olona anankiray amin'ny parti anankiray izy raha tsy hoe nga tsy azo raisina le izy na tsy fahefan'ny fitsarana le izy am'izay ngambany izy ho matsan'iny fa nyresy tsy faly foana anyresy 50% ka zay ne mamparesaka ny corruption ty amin'ny fitsarana 50% mitovy ny mpandresy ny isan'ny resy mpandresy zay mamparesaka azy fa misehatra hafa mety mihoatra an'izay le pourcentage tsy henin'olona fa le resy foana mantsy no mitaraina hoe tratrany kolokolo zay foana namanay ty milaza mahalala olona amin'ny fitsarana milaza azy be vola ohatran'izay zay zao fa namoko didy ohatran'izany nalefa izy tamin'ny sursis nandresy de meme izy tena mety ny raha ataon'ny fitsarana rehefa tonga tany amin'ny annulation izy resy de hoe tsy mety indray tsy mety indray de nitomany teo amin'ny audience izy de ozy hoe ohatrinona ny volany menao anay tamin'le sursis anao nandresy de nime izy de lasa izy tsy namalitsony izy rehefa hitany mazava ny zavatra mila zavaina aminazy zany ny zavatra ho atao sy ny zavatra ho aboaka raha fitiny zay resaka kolokolo zay ndray matoko Clément ianao zany tena kely finoana mihitsy ny aravany kolokolo io sarotra ka sarotra mila rahan'ny jereo tsara fa ny olo-mpanjakana no enjehina aminazy ny olo-mpanjakana ny manao ny lalànany kory ohatra zay niny izy ny secteur zay voakasika no amin'ny raharam-panjakana ny raharam-pitsarana reny nefa ny manao ny lalàna sy ny didy aman-dalàna ny enjehana azy vadiny sifony angalatra koho zany tompony mamahadidy ia iresaka indray tsika am'le hoe fitsabahan'ny exécutif amin'ny raharam-pitsarana efa natombotsika fa alao azava tsara amin'ny olona le izy tsy mitsabaka amin'ny raharam-pitsarana tokoa ve ny mpitondra fanjakana za tsy miteny hoe ny am'izao ihany fa ny atram'izay ny zava-misy moa koa ny eto amintsika zao ny prédominance ny exécutif amin'ny sehatra rehetrarehetra zay ny manana influence amin'ny sampandraram-panjakana tsirairay de le fitsabahany na fidirany any anatiny de miankina amin'ny mpitsara tsirairay zany miankina amin'olona de mety izy hoe mba jereo zao mba jereo koa ny dossier-ny ohatran'izao inona ny fandeha de rehefa mijery anao hoe tsy mandeha io de teneninao fotsiny izy raha ny zavatra ny mikasika ny dossier-nareo tsy mandeha milalana io tokony valiana ohatran'izay fotsiny izy fa le handray baiko anjaran'olona tsirairay zany ny voalohany aloha zany rehefa hamaly azy ianao de mila mifototra amin'ny lalàna le didy avoakanao tsy ahafahan'olona mitsikeranao raha azoko ne zany tena ohatrany hoe tsy fianarana ray ihany ve ny anaram-pitsara ka ahoana ny samy manana ny toe-tsainy zany fa samy manana ny fomba fijeriny samy manana ny zavatra tay zany samy manana ny tanjony fa Clément zany de tena hoe za tsy mandray baika avy any amin'ny exécutif hatram'izao na amin'ny exécutif na amin'ny président hatram'izay ny asako tamin'ny fitsarana aloha za mbola tsara nazo baiko rehefa inona amin'ny niveau inona no mandray no manao intervention ny exécutif raha fahitanao azy tokony raha raisiko amresaka hoe vola zao le izy manomboka amin'ny 4 millions na 4 milliards de m'intervenir amin'ny fanjakana amin'ny inona zay amin'ny resaka ady any amin'ny fitsarana sa hoe misy zavatra tiany idirana sa misy zavatra tsy tiany idirana akory na mety misy adisonina ataony tsy tiany hoe ho resy izy fanjakana de zay ngambany anaovana intervention sa hoe salany hoe manala barakazy raha resy amin'ny fitsarana izy de atao mandresy foana izy na raha ny ao amin'ny conseil filan-kevim-panjakana sy ny tribunal administratif plus de 70% secret foana ny fanjakana zany zay misy masinaky anotaniko zay de rehefa resy reny mo fanjakana misy didy omeny misy didy amen'ny fitsarana ary manatanteraka izy raha mahazo condamné amin'ny dommage intérêt izy ary mandoa fa misy fanasazina hoe famonjana avy fanjakana ny personne morale tsy azo gadrana manafoana de manomeo dommage intérêt zay zany zay any sazy azony atao
azon'ny fitsarana fa le olona le responsable amin'ny fanjakana mihitsy nanao soni ohatra sotro zany reny zany tsy azo enjehany reny fa tonga de hoe fanjakana fotsiny rehefa misy raha ataon'ny sampandraran'ny mpanjakana anankiray ka torin'olona tsy le olona nandray an'le fanapahan-kevitra no mamaly an'iny amin'ny fitsarana fa ry zareo any amin'ny primature DLC any mamaly azy direction de législation contentieux et contentieux zay le atao DLC satria ny administration tsy afaka mitory ankoatran'ry zareo amin'ny douane eaux et forêt regny ny manana police judiciaire reny no afaka ry zareo amin'ny domaine fa ankoatran'izay raha vao itory ry zareo na hanenjiky olona tsy maintsy DLC raha vao tsy DLC de tsy azo raisina ny fitoriana misy fotoana ve ny DLC sy ny sampandraraha anankiray amin'ny fitsarana tena mifamaly mihitsy iny tsy hitanao moako satria fehinteny no angatahany DLC hoe omeo ny valiteninareo mikasika an'ity de iny valiteny avy aty amin'ny administration no makany toizako ihany le resaka misy fotoana teto i Francis Turbo ny resaka hoe ny fonctionnaire matoa manana trano manana tomobile manan-karena de nangalatra izy zay ekeny Clémentsone ve zay resaka zay mamperitreritra le izy hoe karama mitovy mahoana ny sasany manana zavatra be ny fiainany hafa ny zanany mianatra eny ana France na mianatra amin'ny lycée français nefa ny karama mitovy zay ny mahatonga an'le hoe tokony tonga de déclencher autosaisine ny Bianco hoe ahoana ty hanazavany reny nefa tsy ao anaty lalàna manao autosaisine ny Bianco article 397 zay ny police judiciaire afaka midéclencher ny procédure izy ary tsy conditionner ny plainte rehefa tsy te hanao moako ny olo-mpanjakana de hoe tokony misy fitoriana igny nefany maninona ry zareo amin'ny fidinan'ny lalambe tsy misy fitoriana fa tonga de misambotra ary managadra maninona amin'ny raha hafa miandry fitoriana le article 397 ny code pénal code de procédure pénale zay tsy conditionné ny plainte mihitsy ny poursuite afa-tsy amin'ny raha mpihavanana rehefa te hiavana le olona de amin'ny raha mpihavanana satria ny fanjakana tsy osy sarotiny alohan'ry zareo tompony zay izy conditionné ny plainte ny poursuite mampieritreritra ihany mantsy le hoe le fonctionnaire nresahantsika teo e Clémentsone zany zao firy taona na mpitsaranao tao nanomboka 2005 jusqu'à 2024 zay de nidirako fonctionnaire ma nanomboka 95 de efa niasa tao amin'ny poste tsy manana trano tsy manana tomobile tsy mahay mitantana angambany na tsy mahay mitsitsy zay na tsy mahay mitady vola asany aloha na tsy mahay manao kolokolo asany aloha fa misy nefa namanao no manana asa amin'ny fahalalan'ny olona samby amin'ny fahaizay zay nitondrako azy de anao zany tsy mahay matotsy nanana tsy mahay mitantana ao zay de ono rehefa miresaka miverina am'le tsy mikolokolo fa le fahaleovatena ny fitsarana e io zany tena lalina be io resaka io tena mila fahaleovatena tokoa ve ny fitsarana mila ka ary tokony hananana mba haninona zay ny hitanao zay fahaleovan-tena ny fitsarana miankina am'izay na ny mpanambola avy anivelany hiditreto zay ny assurance hitany amin'ny zavatra ataon'ny mpitsara sy ny fitsarana hoe misy fahaleovan-tena tokoa fa ny fitsarana ka raha tsy hitany zay raha tsy azo ny antoka zay tsisy fandrosoana eto tsy tonga eto izy maro ny taraina amin'izy io de satria moako ny raha vao iresaka fahaleovan-tena ny fitsarana anao de mahazo antoko ny fitsarana tokoa ny mpampiasa vola avy anivelany ny investisseur étranger tsy misy zany matoa zany vitsy ny investisseur de mandeha io tsisy fahaleovan-tena tsisy hitany ka namaneto zany ane miresaka aminazy anivelany hoe tandremo hoe meto liste rouge de satria rehefa iresaka projet zany tokony hoe ahoana ny création d'emploi raha ny mpanambola eto a Madagasikara fotsiny ve avaha
ny chômage eto Madagasikara satria raha ny salanisa zao eo amin'ny 600 000 isa-taona eo ny tanora tonga mitsena ny asa za mbola tsy naheno hoe isaka misy projet de hoe ino firy ny asa foroniny mbola tsy base ny tuliara zao ny henoko satria rehefa namoaka tamin'ny Facebook izy de ino fanotanenina petrako hoe firy ny asa mivantana foronio firy ny asa tsy mivantana foronio de tamin'ny volobe koa namoaka tamin'ny gazety hoe arivo ny asa ka akoatran'izay zany za mbola tsy naheno hoe firy ny taux de chômage eto Madagasikara firy ny création d'emploi isa-taona ary mihena firy isa-taona na isaky ny manda ny taux de chômage de miankina amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana haisintona ny mpanambola hanorona nanganorona asa eto zay ary raha samitsika eto tsika samy malagasy adiny samy malagasy eto le fahaleovantena tena ao tsara am'izao zay manana itsika koa ary mitaraina ny mpandraharaha zareo fa saiky mitaraina daholo ny mpandraharaha zao henoko to fa lasan'olona anankiray daholo ny casino rehetrarehetra eto Madagasikara zany misy zavatra ohatran'izany raha ohatran'izany any miparitaka de mahatonga ny mpanambola tsy avy eto casino zay ny hino koa le inona moa ny taika toizako teo lasa ny saiko am'le hoe le malagasy de mbola mitaraina foana zany amin'io resaka fitsarana io tsy fialofan'ny madinika tsony ny fitsarana tsy marina ndray zay misy io zay hoe ny ady moko tsy toro tsy marin-droa ny ady matetika ao ny tsy fahaizana mitoro zay ka ny problème ny olona zany rehefa vo manomboka le ady vo manomboka ny olana tokony hiazakazaka any amin'ny mpahay-lalàna izy na maka amin'ny avocat matetika izy efa midofotra zay izy tady olo vaholana zay le procédure pénale zany tena raha be eto procédure pénale ny manahira le procédure mihitsy ny lalàna moko mifototra amin'ny procédure hoe tia ny zonao manahoana ny lalana aiza ny lalana tongavana amin'io fa ny sarambabem-bahoaka de hoe ny mahazony an'io ny nitrikitiany fa ny le lalana makao ny fototra ny fahaizana lalàna de fahaizana procédure aloha le hiaro ny zonao hainao fa hainao ve ny lalana makao fa mamaraparana amin'ny fotoantsika HCJ haute cour de justice ahoana ny hevitra andriamantoa Clément teny ilaina ve le izy marina fa hoe ao anaty lala-panorenana de ilaina zany le izy ampiasaina fa raha ny tena fototr'hevitra ao ilaina sa tsy ilaina hoe miakatra fitsarana hafa mihitsy ny olona ambony fa tsy mitovy amin'ny sarababem-bahoaka raha za manokana aloha raha hoe hitovy ny fampitoviana ny vahoaka eo anolohan'ny lalàna natao am'izao tamin'ny président syndicat rehefa nilaza hoe fampiasonana ny vahoaka ho eo satria ny haute cour de justice natao fitsarana politika zay natao fitsarana politika miankina amin'ny mpanao politika zany no handehanan'le fanenjehana any amin'ny assemblée nationale de izy zao niova zao ny mpikambana ao amin'ny assemblée nationale any amin'ny haute cour de justice handeha ve izy satsia andeha zay misy risque koa ino ny risque mety ho règlement de compte politique koa io zay indrindra mantsy zay mety ho zay koa io de tsara ihany izy ny rehetrarehetra zany tokony fitsarana anankiray ihany iny Sarkozy fitsarana ray ihany nanao ny amin'ny olona lambda rehetra mitovy amin'ny olona rehetra ihany zany rehefa misy mitorona président ny république teo aloha raha te azo enjehina hoe vita angambany mandava vo ny déclenchena ny procédure zao ka Sarkozy tratra misy bracelet électronique fitsarana tsotra foana manao azy maninona ry ny atao an'izay asina miavaka ny atsika moko saiky ohatran'izay foana zay fa le izy masiny manahirana lasa fitsarana politika zany le HCJ fa ny hevitro manokana ao
tokony vainy ane zany lalam-panorenana tokony voavany zay ny manao maholo anazy nampidirina any amin'ny lalam-panorenany mihitsy ny fananganana azy raha analan'io zany tsy maintsy mikitika lalam-panorenana ary raha kitika lalam-panorenana io ihany ve ny ho kitihina inona koa ny tokony kitihana raha amin'ny tontolon'ny fitsarana fijerinao azy ny androm-panjakana milaza mikasika ny fitsarana mbola misy tsy voatsanganao ny inspection générale de la justice ny ministre moa filaza hanangana an'io sy ny conseil national de la justice tokony atsangana aloha reo satria mampitaraina ny olona ny fitsarana zany inspection générale zany tokony atsangana inona no ataon'le inspection générale afaka handray fitarainana izy aveo satria maromaro ny fikambana misy olom-bavambahoaka ao misy ny olona administration misy mpitsara ao dia amin'izay fotoana zay zany rehefa ny inspection générale de la justice ny miteny mba mety hafaka hanadio ny tenany aty amin'ny fitsarana amin'izay ny mpitsara fa raha izy ihany nilaza hoe zahay ale tena zahay madio tsy afaka manadio tena izy fantanina farany indrindra momba ny resaka ady amin'ny kolikoly misy rafitra maromaro reo ao anatin'le hoe aniny mahomby ve reo sa tsy mahomby fijerinao azy sa misy zatra tokony hovaina koa fahitako azy aloha mahomby izy io e mahomby ara-taratasy rehefa manenjika izy ke ny zavatra misy moako amintsika ny raha-mpanjakana moako mandeha miadana fa azo antoko satria zany itsika mila hoe zao ny zavatra nypoka dia eo ny hoe dia ahita vokatra tsy zay ny raha-mpanjakana mila procédure mandeha miadana zay mahatonga afaka roa taona telo taona vao refotra izy ary rehefa mirefotra izy sarotra ialana zay ny lazako hoe mahomby izy fa tsy arakaraka ny eritreretitsika ny fa vitesy rehefa antame zany le procédure tsy verenana ntsony zay ny zay ny maha lazako hoe mahomby ihany izy ona andray matoky le manjony efa misotro ronono aloha mbola miasa ihany zany sa inona zao no atao manolotsaina olona fotsiny aloha atreto matetika ny olona mpitsara ohatranao lasa retirety manao avocat sotrany mieritreritanao an'izay fa miandry fotoana kely aloha mbola mianatra moa zany midika an'izay mbola misy fianarana atao raha ohatra tsisy formation ntsony zay fa ohatra hoe miandry serment ohatran'izay tsy maintsy misy fianianana atao koa io vita fanianana zay vao afaka manao an'izay misotranao misaotra anareo amin'ny solanga tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandrapita fa tomboko avy sy tomboko lahy